fototry ny fampianarana ny fanakalozana trekefa amin'ireo manam-pahaizana fampitaovana samihafa fiofanana any ivelany ireo no iarahany fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa sy ny sekolim-pirenena manofana ompy tsara eto tsara lalàna ny asa eo amin'ny tontolo ny asa sy ny lalàna ny asa zany natao nampiana indrindra fampiatrahana ny justice sociale eo anivon'ny fiarahamonina mampilamina izany fiarahamonina izany raha tsika mahita eto fa mitombo isan'andro disadisa eo amin'ny asa indrindra ny hoe asa ataon'ny ankizy tsy ampitaona ny fitanilana amin'ny asan'ny lahy sy ny vavy sy ny sisa izay tsy tanisaina dia ireo mpitsara reo mpianatra mpitsara reo ary izy koa formation continue ny mpitsara efa am-perinasa mba fantatra tsara izy ireo ny lalàna iraisam-pirenena amin'ny feny asa ary anatanteraka izany manaovana ny asa misy ny fanarana ary misy andiny zavatra maromaro zany no fanarana ao anatin'izay fanarana vosoniavina teo ka ny tena zava-dehibe dia ny fanatanterana an'izany hoe ndigany asa zany satria ny famatsiana an'ireo ezikareo dia avaty amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa fa ny fampitaovana an'ireo zavatra rehetrarehetra reo dia mila koa fandraisana ndraikitra avaty amin'ny MG fa zava-dehibe ao anatin'izany koa satria betsaka amin'ny mpampianatra aty amin'ny MG dia novo fiofanana any amin'ny centre de formation en Turin dikan'izany dia ilaina koa reny magistrat na mpampianatra enseignant reny dia mba tokony hijanona aty amin'ny MG fa tsy ny gouvernemanta frantsay vola ny fiaraha-miasa ny roa tonta hampandehana ny tanjona tiana hotratrarina